Zay ny amin'iny vaovao iny fa ny jona dia volana tokana anadratana ny teny malagasy. Mikasika izay indrindra ary dia manana ny fanazavany sy ny ambarany ihany koa ny filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety. Ny gazety dia anisan'ny singa iray mitazona ny teny malagasy ho velona sy miaina, hoy ny filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety Rakotonirina Gérard. Efa 50 taona izao no nisiany gazety malagasy voalohany. Ny gazety dia anisan'ny manana ny anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazam-boan'ny teny malagasy. Ny gazety malagasy voalohany feno 50 taona dia anisan'ny fitaovana anankiray nahafahana mitazona ny teny malagasy ho velona. Satria ny teny malagasy natao printy voalohany teto Madagasikara dia ny baiboly. Dia rehefa vita printy ny baiboly dia ny gazety teny Soalalanandro zany natao tondra ny fahalalana sy nanampy ny olona ahafantatra zavatra, navoaka ny misiony LMS no anisany nandreketana ny soratra zany teny malagasy zany tao aorianany ny sorabe nampiasaina taloha fa teo aoriana teny soratra latinina dia fitaovana zany ny gazety. Dia amin'izao fotoana izao araka ny rentsika tao amin'ny akademia teo fa ny gazety amin'ny teny malagasy anisany bebe sy fandritra na dia mbola sarotra azy manapahitaka azy manerana ny nosy. Fa tsy adinoina koa ny radio noho ny zapeo sy ny televizion izay mampiasa ny teny gasy satria izay ny fomba malaky indrindra ampitanany vaovao amin'ny olom-pirenena malagasy. Nanomboka ny volana janoary teo hitoy hatramin'ny volana desambra ny fankalazana ny faha 50 taona nisiany gazety teny Soa, gazety malagasy voalohany ary voalohany teto amin'ny Oseana Indiana. Ao anatin'ny enim-bolana faharoa amin'ity taona 2024 ity dia misy hatrany ny hetsika toto-sain'ny Akademia Malagasy.